dia faly miarabantsika rehetra indray ry ava-malala tratr' izao fotoana tahaka ariva izao ary mirary ny fitahin'Andriamanitra trany ho anao izay manaraka izao fandarana manokana izao. Ny lohatenintsika androany dia izao manao hoe esory ny tahotra, esory ny tahotra. Alohan'ny amaboasantsika n'izany lohateny lehibe sady goavana izany dia manasa anao mba hanondrika lohanao fa hivavaka indray isika. Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara any an-danitro, misaotra anao izay satria afaka mihaino teninao indray amin'izao fotoana izao. Mamelany elokay mamondrafo aminay ary fanirinay raha mba hiasa manokana ianao, hitaridalana manokana amin'ny alalan'ny fananao masina ka tonga ny teninao azava, ka tonga ny tahotra ao anatinay ala noho ny amin'ny anaranao. Mitenena Jehovah fa vonina hiaino ny mpanomponao. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Esory ny tahotra. Izany lohahevitra zany dia sotomintsika ao amin'ny Matio 7:20. Andeha andinika ny filazantsara nosoratan'i Matio isika ao amin'ny Matio 7:20 no akatsika lesona indray amin'izao fotoana izao. Raha mamaky isika ao amin'ny Matio 7:20 ka ny andininy voalohany dia izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny alan'ny sabata, ary raha vao nahazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izaha ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Misy teny manan-danja eto manao hoe handeha hizahany fasana i Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Izany hoe handeha hijery an'i Jesosy maty zany izy ireo. Satria izay anaty fasana, olona matiny ihany. Inona moa ny tiana ambaran'izany raha lasana vava-malala? Misy lesona goavana izay tiana hotsoahana ao anatin'izany teny zany hoe hizahany fasana. Raha mamaky isika andeha anokatra amin'ny Baiboly ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:20, ao amin'ny Matio 7:20 ka ny andininy 2:20 sy 3:20 dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny soramandry dia izao ny nilazan'i Jesosy fandronya, ny hafatesany sy ny tsanganany indray. Ny zanak'olona efa tolotra eo an-tanan'ny olona ka hovinony, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy ary tena alahelo indrindra ireo. Izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ny nilazan'i Jesosy fandroany. Dia raha mamaky isika ao amin'ny Matio 7:20, andeha avaka ny Baiboly ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:20 ka ny andininy 7:20 tapany faharoa dia izao no voalaza eo. Ny soramandry kely dia hoe ny nilazan'i Jesosy fanotelony. Ny andininy 7:20 tapany faharoa dia izao no voalaza: hatolony amin'ny jentilisa ka ataony fimehezana sy hokapohina sy homboana amin'ny hazo fijaliana, ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy. Mazava amin'ny fanambarany soratra masina fa efa intelo Jesosy no niteny hoe hovonoina dia alevina dia amin'ny andro fahatelo hitsangana. Efa intelo Jesosy no niteny an'izany tamin'ny fony izy mbola velona, fa tsy maintsy hitsangana amin'ny andro fahatelo dia ny alahady zany. Revana malala, fanontaniana mipetraka dia izao: fa naninona ireto vehivavy reto no mbola nandeha nakany amin'ny fasana hizahany fasana, kanefa araka ny efa nambaran'i Jesosy dia hitsangana izy amin'ny andro fahatelo izay hafatesany? Satria ny heveriny reto vehivavy reto raha lasana vava-malala fa mbola maty Jesosy ary ndia karakara ny fatan'i Jesosy. Izany hoe raha vatanina zany resaka dia izao,
tsy nino ny teny zay lazainy Jesosy izy ireo, tsy nino ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Dia zao mivokany eo amin'ny 15. Ary ny anjely namaly azy ka nanao tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Zany hoe ny vokany zany rehefa tsy niteny Jesosy izy dia ny vokany dia zao natahotra izy ireo. Natahotra. Tahaka izany ihany koa tsika raha lasana vavamalala. Raha milaza ny soratra masina dia aoka ino isika, aoka atoky isika fa amin'ny fotoana izay tsy inoantsika ny tenin'Andriamanitra tahaka ny reto vehivavy reto dia ho tonga eo amintsika ihany koa ny tahotra. Andenge aka ohatra isika ao amin'ny Jaona 4:12. Ao amin'ny Jaona 4:12 dia miteny tahaka izao Jesosy. Jesosy mihitsy no miteny ao amin'ny Jaona 4:12 ka ny andininy 7:30. Jaona 4:12 ka ny andininy 7:30. Ovaka itsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Efa nambaran'i Jesosy mialoha fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Izany hoe efa nambaran'i Kristy mialoha fa hitranga amin'ny fahoriana. Ao amin'ny Matteo 4:20 dia mamela belatra ireo fahoriana ireo loza maro samihafa. Ka reny fisian'ireny loza reny zany amin'izao fotoana zao dia tokony hampiorina hanamafy ny finoantsika an' Jesosy mba tsy hahatonga antsika tahotra. Zao voalaza ao amin'ny Jaona 4:4 ka ny 7:20. Jaona 4:4 ka ny 7:20 dia zao voalazany. Arakehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Zany hoe ny fisiany loza ankehitriny zany dia tokony hanamafy ny finoantsika an' Jesosy mba hinonareo rehefa tonga izany. Zany no olana teo amin'reto vehivavy reto. Tsy nino ny teny Jesosy izy ireo ka ny vokany natahotra. Tsika ve ny ala ny tahotra tahaka an'reto vehivavy reto ry havana malala? Andeha ino ny tenin'Andriamanitra isika. Ary amin'ny fotoana izay ahatongavan'ireny loza maro samihafa ireny dia tady tio fa tokony hanamafy ny finoantsika izany. Dia izao no voalaza ao amin'ny Matteo 5:20 andehan'izay tsika hiverina any amin'ny Matteo 5:20 rehefa tsy nino izy reto ka natahotra dia izao ny toyiny eo amin'ny andininy manaraka. Matteo 5:20 ka ny andininy 9 dia izao no voasoratra. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka an'izay nolazainy. Eto zany dia manamafy ilay anjely fa efa nolazainy Jesosy tokoa nefa hitsangana izy. Ny confirme zany nanamafy ny teny Jesosy reto anjely reto fa Jesosy tsy maintsy mitsangana amin'ny andro fahatelo ary dia voapirofo zany eto. Eo amin'ny 7 dia zao voalaza. Ary mandehana faingana ka lazao ampiana fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo any. Ny mission na ny iraka azy na mpanaovana ary mary zany teto izao hilaza sy hanamafy fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Mila amafisina zany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Ndana lazao, ambarao, mandehana. Izany no temi-baiko zay azon'izy ireo zany. Izany ny iraka zay nampanaovana an'izy ireo. Eo amin'ny 9 dia izao ny voalaza. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo. Zany hoe zara ary nisan'izay teny zay ny mandehana satria natahotra. Ny zavatra tao an-tsain'izy ireo dia zao hoe eo ambony rangola zany zao dia misy olona anankiray mitsotra voadidina lamba fotsy.
izay zavatra tokony hoitany kanefa zay zavatra misy ho atao anjely ny tazany teo dia natahotra izy ka ozy le anjely mandeha na faingana lasaingana izy ireo nandeha dia nandeha faingana izy ary hitantsika eo fa rehefa nandeha faingana ny ala faingana izy dia natahotra no sady faly indrindra ry havana malala mampatahotra ty tenin'Andriamanitra ty satria misy fihetseham-po anankiroa tsy tokony hiaraka eto mila esorina ny ray amin'io ino moa le fihetseham-po anankiroa ny voalohany dia zao natahotra ary ny faharoa dia zao faly misy olona ve sady matahotra izy mifaly mety izy zany fa zava-doza ny hafaran'izany olona zany andenge aka ohatra tsika mba hafana manazava an'izany andeha ataotsika hoe nisy olona nanome anao volamena rokolao ohatra zany ty raisitsika ty dia zao io volamena rokolao io dia omenanao ka zao ny angalanao an'io dia eo akaiky ny fasana dia io fasana io ndeha ataotsika hoe 3 kilometatra miala ny tranonao ary am'roambe folo alina ianao no asaina mba handeha ary ndeha ataotsika hoe miala eo an-trano ianao dia midina dia any am'loasao dia miakatra dia makeny am'le tendrombohitra dia ely le fasana dia ao le volamena faly ianao satria azo an'le volamena faly matahotra ihany mena manao satria andeha amin'ny alina mety ngamana ataotsika hoe niditra atao anatin'le loasa ianao tsofoka atao anatin'le loasa am'le lalana iakarany eny am'le fasana iny ngamana ataotsika hoe naneno ny vorondolo ohatra zay atahorantsika malagasy ny faneno ny vorondolo na hoe nisy karina any an-tampoka eo akaikin'le fasana mety tahirotsika ino zany mpansavy ve zany dia mety tsy tambotrisa eo ianao dia mety ho faty ho torana ho faty mihitsiny vokatry ny tahotra ry havana malala raha tianao no hakan'ny volamena io dia esorony tahotra hoe za tsy matahotra dia tsy haninona ianao fa raha sady matahotra ianao inona ary zany ianao mandeha ny patalohanao mikasokasoka kay everinao fa zavatra mandeha anaty alany na ina ary dia mety hatonga anao hitebiteby dia ho torana dia ho faty ao mila esorina ny tahotra fa izany no nahazo an'reto vehivavy reto sady natahotra izy no faly eo amin'ny 9 dia izao no ambarany soratra masina ary indro Jesosy ny fanena taminy ka nanao hoe finaritra izy mbola ao anatin'ny tahotra iny kanefa faly ihany koa fa nitsangana amin'ny mpamonjy no indro fa mifanena amin'i Jesosy ary Jesosy hoe finaritra amin'ny teny hafa dia ozy Jesosy hoe kalma tony satria hitan'i Jesosy ny endrik'izy ireo mbola tsy tony mihitsy mbola tsy kalma fa mbola matahotra dia ozy Jesosy hoe tony finaritra tamin'izay fotoana zay raha toy izantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:20 ka ny 9:7 tapany 7 dia zao mivolazany tenin'Andriamanitra ary izy ireo nanatona dia niazona ny tongony ka ny akohoka teo anatrehany ry hava malala ny atonga antsika ho afaka amin'ity tahotra ty dia ny fitenenan'i Jesosy hoe kalma te hiteny hoe kalma ao amin'ny tokantranonao Jesosy te hiteny fahatoniana ao amin'ny tokantranonao Jesosy mba hatonga ny tahotra hiala aoka hoe sorina ny tahotra fa aoka kosa ho faly isika satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary tsy hoe nitsangana tamin'ny maty fotsiny izy fa mijoro mba hanao fanelanelana hitondra famelan-keloka ho antsika ihany koa dia tamin'izay fotoana zay dia voalaza fa niazona ny tongo Jesosy ireto vehivavy reto tazomy ny tongony Jesosy tsy navelany nandeha Jesosy no fihininy Jesosy mahafinaritra zany
fihetsika nasehon'reto vehivavy reto. Ahoana no ambarany eo amin'ny andininy 10. Mateo 7:20 dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana ka asaovy makany Galiliny rahalahiko fa any no ahitany ahy. Aza matahotra. Ry mpiaino malala, inona moa no lesona lehibe azo tsoahana ao anatin'izany tantarany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty sy reto vehivavy ireto? Raha nilaza ny fitsanganan'i Jesosy no iraka nampanaoviny an'reto vehivavy reto, mba fantatra hoe inona kosa ny iraka izay ampanaovina anao amin'izao fotoana izao? Ny iraka rahalahy sy anabavy malala dia izao: ny laza amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny olona rehetra fa io Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty io dia ho avy indray ny amin'ny raolanitra. Izy no hanafaka amin'ny tahotra. Miangavanao izy. Io Jesosy izay ho avy tsy ho ela intsony io no andeha horazomitsika. Ka anao tahaka an'ireto vehivavy reto ihany koa tsika ka hiazona ny tongony ka ilaza hoe Jesosy eo. Alohan'ny iverenanao tsy ho ela intsony eny amin'ny raolanitra dia miaina ao anaty tebiteby, miaina ao anaty fahoriana, miaina ao anaty tsangan-javatra sarotra ny tokantranonay. Jesosy eo, tazominay ny tongotrao. Atsy avelanay ianao raha tsy miala ny tahotra. Izany rahalahy sy anabavy malala no lesona lehibe tian'izany tantara zany azy eo. Dia amaly anao Jesosy amin'ny fofeny fitiavana. Eo amin'ny 10 dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra. Ry Maria izay nifikitra tanteraka tamin'i Jesosy, tsy navelany nandeha Jesosy, ary tamin'izay fotoana izay dia hoy Jesosy hoe aza matahotra. Afaka nitahotra reto vehivavy reto. Mino ihany kosa fa ho esorin'i Jesosy ny tahotra tsika. Ho afaka zany tahotra zany satria ilay Jesosy izay niteny tamin'i Maria, mbola tsy miova zany fahefana zany, mbola tsy miova zany neriny zany. Raha iny nataony teny hoe aza matahotra zany fotoana zany, mbola hainy zany ary mbola manan-kery zany amin'izao fotoana misy antsika zao. Amin'izao taonjato fahaika amby 20 zao dia mbola manakoako zany teny Jesosy zany manao hoe aza matahotra. Esorika aminao ny tahotra. Andeha isika hivavaka mba hatonga atsika hiazona an' Jesosy, hiazona ny tonga Jesosy ka tonga anao tsy hatahotra. Vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao zany amin'izany teny fampaherezana izay tena mampahery izany. Fa indraindray izahay dia tsy mino teninao, na dia efa nilaza ary ianao dia toa ohatra ny mandalo fotsiny amin'ny sofinay zany, ary ny ataonay ihany no ataonay. Fona zay Jesosy. Ary amin'izao sisa zao, aoka ireo loza izay miseho efa nambaranao dia hanamafy ny finoanay fa tena marina ny teninao. Aoka mba hitoko tanteraka amin'ny teninao izahay. Ary fanirianay Jesosy malalo, raha mba ho esorinao ao anatinay ny tahotra, fa fenoy fifaliana izahay. Ary aoka ianao mihitsy no hiteny aminay, hiteny amin'izao tokantrano izao manao hoe finaritra, dia hita fahafinaretana ny tokantrano, ahita fahatoniana ny tokantrano izao mpiaino izao. Fanirianay Tompo, dia ianao mihitsy no hiteny aminay tsiraray avy manao hoe aza matahotra, dia ho lavitry ny tahotra izahay, satria ianao ilay mahery indrindra no miteny izany. Tononona sy angatana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.